Fa tonga eto amintsika kosa amin'izao fotoana izao ny délégation avy amin'ny CTMI izay tarihan'ny filoham-pamorona azy mofo ny CTMI na ny Church Team Ministries ny tanjona ao anatin'ny fahatongavan'izy ireo eto an-toerana moa dia ny iaona amin'ireo mpitondra fiangonana kristiana eto Madagasikara ary hitory ihany koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy isiara-moa araka izany ny hetsika lehibe izay ho tanterahany manomboka rampitso etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina nisy ara-ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao tetsy amin'ny hôtel Louvre etsy Antaninarenina itolakandro io nentina nampahafantarina izany. Tonga eto Madagasikara ny pastora Michel Hardy, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Mickey Hardy, filoham-pamorona ny CTMI na Church Team Ministries, miaraka amin'ireo délégation ahitana olona 570, ahitana mpino sy mpanakanto fanta-daza eto amin'ny ranomasimbe indiana eo amin'ny sehatry ny gospel. Isan'ny tanjona amin'ny fahatongavana eto Madagasikara ny iona amin'ireo mpitondra fiangonana kristianina, ny ampahafantaritra azy ireo ny antom-pisian'ny CTMI sy ny andraikiny ary ny torin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay afaka manova fiainana, fianakaviana, fiangonana sy ireo ministera mifandraika amin'izany. Hoy Andriamatoa Michel Hardy nandritra ny valandresaka amin'ny mpanao gazety izay nitanterahana tetsy amin'ny hôtel Louvre etsy Antaninarenina io tolakandro. Manomboka rahampitso 12 jona ka hatramin'ny 14 jona ary dia isy ny hetsika lehibe izay ho totosain'ny CTMI etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina izay ionany ihany koa amin'ireo mpitarika fiangonana kristianina eto toerana. Tamin'ny taona 2010 no niforona ny CTMI. Firenena misy 720 no misy azy eto amin'ny ranomasimbe indiana, Eropa ary Afrika.